Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady tompontsika mpamonjy antsika mahatratra ity alahady ity ary ahafahantsika miaona aminy azahoany mizara amintsika ihany koa ny teniny fa ahafahantsika amin'iray latabatra aminy mba andraisantsika tombo-pahasoavana indray amin'ity alahady voalohany amin'ny volana aogositra izy ity. Da ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amin'ity alahady ity nefa dia vorinao eto zahay araky ny fiantsonao mba hivory isaky ny andro voalohany amin'ny herinao andro izay nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ary andro izay hitenenanao aminay mba hitombony ny fahalalanay anao ary hitombony ny fanoloran-tenanay anao. Tompo, misaotra sy mankasitraka anao zahay fa ianao no mpahary anay mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fialofanay sady arinay mandrakotra anay isanandro amin'ny fitiavanao ary manavony fifaliana ty anaty mba azahoanay mahita isanandro fa tsara ianao le nanakinanay ny fiainanay nefa tianao koa zay eto amin'ity zao tontolo izao ity hijoro vavolombelony mandrakizay nao ampatsirovinao indray fa fandalovana mety kanefa fandalovana miaraka melany bokay diovy zay ho afampahotana sasao zay mba ho afakeloka ary avao zo mifanainy mba vonoka ny boanao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Rea, vaniza tu
ry havana ny andriamanitsika dia andriamanitra be famindram-po ka dia mamindra fotoko amin'izay rehetra mibebaka marina sy manatona azy amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka ho antsika izay nanaiky andiny tena ary manaiky ndray androso ho amin'ny tsaratsara koa amin'ny ambonimbony koa amin'ny metimety kokoa hatrany amin'ny fanaranan'i Kristy raiso amin'ny fahatokiana sy fisaorana ny teny nambaran'ny tompo fa izy efa namela ny elokao tsangana isika hoy ny tompo aminao zaho dia izaho ny tompo ary tsy misy mpamonjy afa-tsy zaho no efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy nisy hafa teo aminareo koa dia nareo ny vavolombeloko hoy ny tompo ary zaho kosa ho andriamanitrareo koa dia ambara fa voavela ny elokareo noho ny asany sy noho ny herin'ny anarany aleloia mideran'ny tompo amen ataontsika ny hira voatondro dia voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra petraka isika
Vous savez, c'est tellement bon, c'est tellement doux d'être dans les mains de ses parents, de son bien-aimé. Et plus encore, combien c'est précieux d'être dans les mains de notre Seigneur, être assis sur le genou de notre Sauveur. C'est le chant que les enfants et les jeunes vont chanter maintenant. Je vous invite à vous lever avant qu'on vous partage le message pour vous aujourd'hui. Remplis-nous par ton Esprit Saint, parle-nous, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Le verset conducteur pour le message de nos 5 minutes est tiré du livre de Luc, chapitre 12, verset 31, au nom de Jésus. Cherchez plutôt son royaume et il vous donnera tout le reste en plus. Notre thème pour ce dimanche est « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous du trésor dans le ciel. » Un trésor. Un trésor, c'est un ensemble de choses très précieuses, amassées et cachées. Une personne qui cherche un trésor a pour objectif de le trouver coûte que coûte. Il le cherche de tout son cœur, peu importe les chemins difficiles où il doit passer. Il travaille jour et nuit jusqu'à ce qu'il atteigne son but, trouver le trésor. Et quand il trouve le trésor, il est le plus heureux. Le trésor devient ce qu'il a de plus cher dans la vie. Et toi, qu'est-ce donc que tu considères comme le plus important dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches à avoir jour et nuit? Quel est ton trésor? Je vais vous raconter une histoire qui autrefois a été racontée par Jésus pour enseigner la foule et les disciples qui le suivaient. C'est l'histoire d'un homme riche. Vous pouvez la lire dans Luc 12, 13 à 21. Il y avait un homme riche qui avait des terres. Ces terres produisaient une très bonne récolte. Quand il a vu toutes ces récoltes, il s'est demandé ce qu'il allait faire car il n'y avait pas assez de place pour mettre toute cette richesse. Il s'est alors dit, tiens, je vais démolir mes petits greniers et je vais plutôt en construire de plus grands pour mettre toutes mes récoltes et mes richesses. Une fois tout cela fait, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Et Jésus ajoute, voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Chers enfants, chers jeunes, dans cette histoire, on peut voir que pour cet homme riche, ses trésors étaient sa richesse, sa réussite,
sans confort, sans plaisir et sans bien-être. Il pensait que tout cela était suffisant pour assurer sa vie, son avenir. Mais Dieu lui dit clairement que c'est de la folie. Notre vie sur cette terre n'est qu'un passage. Un jour ou l'autre, nous allons tous passer par la mort. Toutes ces choses que cet homme riche considérait comme ses trésors sont des choses de la terre, des choses dites d'en bas, des choses qui peuvent paraître très bien, mais ne peuvent en aucun cas assurer notre avenir, des choses qui sont juste passagères, des choses que l'on peut vouloir plus et encore plus, peu importe par quels moyens, et en pensant qu'à nous-mêmes. Mais Dieu nous interpelle aujourd'hui à prendre en compte non seulement notre vie sur terre qui n'est que passagère, mais surtout la suite, l'au-delà, celle après la mort. En effet, que nous restera-t-il? Jésus nous dit dans Luc 12, 31, « Cherchez plutôt son royaume et il vous donnera tout le reste en plus. » Le vrai trésor pour nous chrétiens, ce sont des choses d'en haut, les choses du ciel. C'est appartenir au royaume de Dieu. Ce royaume, c'est dans sa présence, la présence de Jésus, la présence de Dieu. Pour appartenir à son royaume, recevons Jésus dans notre vie. C'est lui notre Seigneur et notre Sauveur. Demandons chaque jour, chaque nuit, la présence de Dieu dans notre vie et faisons sa volonté. C'est uniquement en Jésus qu'on a l'assurance d'un bonheur éternel pour cette vie et pour l'au-delà dans son royaume. Et le reste, il nous dit qu'il nous le donnera en plus, ce dont on a besoin sur cette terre. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Aide ceux qui cherchent le vrai trésor de la vie à te trouver, toi et ton royaume. Et pour tous ceux qui t'ont déjà trouvé, garde-les dans ta présence et que ta parole qu'on vient de recevoir soit pour nous une parole de vie. Au nom de Jésus, Amen. Mialohan'ny akaran'ireo tompon'anjara amin'ny tary-bavaka sy ny vakiteny, dia ataontsika ny hira izay efa voatondro. Tompo, velona sy mahery ny teninao ka afaka manova ny fiainanay. Fiainan'izy sady fanilo no manazava ny lalana ihany koa. Izany teny izany tompo ny irinay ho renesina amin'izao fotoana izao. Fanamasinao, aoka ianao anampanay ahatakatra ny alalan'izany teny izany. Ary ambino izany teny izany tompo, mba tsy hiverina foana aminao raha efa tsy navita izay rehetra tianao nampiasaina aminay. Koa dia mitenena tompo fa mangetaeta ny iainanao ireto mpanomponao reto. Nanarany tsony Jesosy Kristy tomponay no amavanay izany vavaka izany, no sady saorana mialoha satria fantatray fa Andriamanitra mihaino sy mamaly vavaka ianao. Amen. Maka ny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny mpitory teny
na Koheleta izy ao amin'ny version diema ovakitsika androany. Mpitoroteny toko voalohany andiny faharoa, avy eo toizana amin'ny toko faharoa andiny faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'ny tompo. Hoy Koheleta hoe zavapoana dia zavapoana zao rehetra zao, eny zavapoana ny zavadrehetra. Misy manko olona izay nisasatra ny asa tamin'ny pahakingana sy tamin'ny pahaizana ary tamin'ny pahombiazana, kanefa dia olona izay tsy nisasatra tamin'ny akory no tsy maintsy amelany azy ho lova. Zavapoana koa izany ary tsy rary ny goavana. Koa arak'izany, inona ny tombontsoa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra sy amin'ny ezaka ataony etỳ ambonin'ny tany? Fanentainana sy fahasorenana no ateraky ny asany mandritry ny andro rehetra iainany, ary na dia amin'ny alina aza dia tsy miala sasatra ny sainy. Zavapoana koa izany. Amen. Nous poursuivons la lecture dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5 et versets 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, izany dia ho hitantsika amin'ny filazantsara ny Lioka, toko faharoa ambin'ny folo, andin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa raiky amby roapolo. Eo am-pitsanganana no hamarintsika izany. Lioka toko faharoa ambin'ny folo, andin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Nisy olona anankiray tamin'ny vahoaka vory teo nanao tamin'i Jesosy hoe: mpampianatra ô, mba ilazao kely ny rahalahiko hifampizara ny lovanay amiko. Fa hoy Jesosy taminy: Andriamatoa, iza moa nanendray ho mpitsara ny raharahana na ho mpizara ny fanananareo? Dia hoy Jesosy tamin'ny vahoaka: mitandrema, aoka tsy ho voan'ny fanangonan-karena isan-karazany ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny fananany. Ho azy ireo no nitantaran'i Jesosy ity fanoharana ity: nisy mpanan-karena anankiray nanantany na vokatra be, ka velony eritreritra nanao anakapo hoe: inona re no ataoko fa tsy ampy intsony ny toerana mireko ny vokatra? Dia hoy indray izy: izao no ataoko, horavako ny sopotra ankehitriny, ka sompotra lehibe kokoa no ajoroko amireko ny variko sy ny fananako rehetra. Rehefa izany dia izao no lazaiko anakapo amin'ny aiko: ry aiko, manantahirim-pananana be tsy ho lanilanina mandritra ny taona maro ianao, koa miala sasatra, mihinana, misotro sy miliba. Fa hoy Andriamanitra taminy: olona tsy misaina ianao, anio alina ihany dia alako aminao ny ainao, ka ho aniza ireo zavatra novosanao? Dia nofaranan'i Jesosy hoe: toy izany ary no manjoy izay manango-karena ho an'ny tenany fotsiny, fa tsy mba mihararena ho an'Andriamanitra. Amen. Zao dia rahantsika manonona ny fanakem-pinoana iraisam-pinoana voasoratra tany Nicée sy Constantinople.
isika mino an'Andriamanitra iray raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary mino an' Jesosy Kristy tompo iray zanan'ilay tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao rehetra izao. Tsika olombelona sady famonjenantsika dia nivitana tany an-danitra izy dia tonga olona izy nombona tao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanam-pahampo-ty Pilato izy nijanona izy nijanona tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra any an-danitra izy ary mipetraka ao tananakavanany iray, avy any aviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray niorina lerana izao tontolo izao, isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aza miary na manango-karena ho anareo ety an-tany fa miary arena ho anareo any an-danitra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous du trésor dans le ciel. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitari-dalana antsika, azahoantsika mandray ary mivelona izany teny sy baiky ny tompo izany. Petraka isika. Aza miary arena ho anareo ety an-tany na aza manango-karena ho anareo ety an-tany fa manangona arena kosa ho anareo any an-danitra. Misy fahamarinana ratsoratra masina izay aintsika loatra, fandrentsika matetika nefa toa adino ny tena heviny sy ny fiatraikany eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Toy ny hoe mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maritra mandrakizay. Jaona voalohany toko 2:7. Toy ny fiteny mahazatra hoe fandalovana ny ety lanitra honenanay, irantsika izany. Fandalovana tokoa ny eto, fa ny any an-danitra ny fonenana mandrakizay. Kanefa toa ny 30, ny 50, ny 70, ny 80, ny 70, ny 100 taona ety an-tany ny toa mavesa-danja kokoa amin'ny olona noho ny mandrakizay n'Andriamanitra. Toa mavan'ny olona zany atao mandrakizay izany, resana ihany zany, fa ny eto ihany aloha e.
ampatsiarovana zany teny zany matetika rehefa misy maty a, rehefa mandevona na rehefa mihira ao am-piangonana. Fa tao adino say maivanina zany a amin'izao androm-pahavelomantsika izao. Les amis, le peu d'années que nous passons sur terre sont là, sont donnés gratuitement par Dieu pour préparer l'éternité. C'est la vérité biblique. Les années que Dieu nous donne ici sont pour préparer l'éternité. Et pourtant, beaucoup de chrétiens vivent comme si l'important, c'est plutôt la vie d'ici. Leurs yeux sont fixés sur les choses de la terre. Et leur cœur s'accroche aux biens terrestres. Nous savons tous que la motivation de beaucoup de chrétiens actuellement est d'être heureux ici d'abord. Là-bas, on ne sait pas. Mais ici d'abord, être heureux ici, d'avoir une bonne santé, une belle famille, des beaux enfants, du bon travail, des belles voitures, une belle maison, etc. Bref, mener une vie comme le reste du monde, comme les incrédules, c'est ça, des fois, la devise des chrétiens, mais juste en ayant en plus l'assurance d'être sauvés. Vivons comme les gens d'ici, mais en tout cas, on sera sauvés pour l'éternité. Alors, le Christ est utilisé par beaucoup. La religion est utilisée par beaucoup comme des outils, comme des moyens pour avoir ce qu'ils veulent, avoir ce que le monde d'ici même veut, ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Et ici, comme on dit jadis, hinc atnuk, c'est-à-dire ici et maintenant, si ici et maintenant, on n'a pas tout ça, alors on n'est pas béni. On n'est pas sauvé parce qu'on n'a pas la foi. Si on n'a pas tout ça, c'est parce qu'on ne croit pas assez. Est-ce que c'est conforme à l'enseignement biblique? La réponse est non. Ce n'est pas cela l'enseignement biblique. Hoy ny soratra masina, aza ty izao tontolo izao, na izay ao amin'izao tontolo izao, ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny rehaka momba an'izao fiainana izao, tsy avy amin'Andriamanitra zany, fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Zany ny fanambaran'ny soratra masina. Fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo. Misy arena eo amin'izao tontolo izao, izay tsy azo afangaro amin'ny arena any an-danitra. Samy arena ireo. Fa inona ny mahasamy hafa azy? Ny soratra masina ihany no mamaly. Ny arenan'izao tontolo izao, dia izay azo tsapain-tanana sy hita maso, ary mety simba, mandalo, miovaova, mety lanin'ny kadradraka hoy ilay fiteny teo, izay le hoe lanin'ny kalalao. Antsika izay mahalala ny kadradraka. Zay, ny arenan'izao tontolo izao, miovaova. Tsy afaka mankany an-danitra io. Tsy afaka mankany an-danitra io. Ny arenan'ny lanitra kosa, dia izay tsy mety simba, ary voatahiry mandrakizay ho anao. Zany ny arenan'ny lanitra. Tsy mety simba, ary voatahiry mandrakizay. Betsaka ny kristianina tsy mino an'izany e. Zany mandrakizay zany, voatahiry iza moa no mahita an'izany.
Ny finoana no mahita an'izany. Mino aho fa misy arena ho ahy any an-dany araka ny tenin'Andriamanitra fa tsy araka ny eritreritro. Io arenan'izao tontolo izao io, vola, fananana, ny zavatra rehetra heverina ho sarobidy ka mikirana, na manahirana mandritry ny fiainana, na indrindraindrindra tena manahirana raha sanatry n'izany lasaka very. Reny rehetra reny no atao hoe fananana araka n'izao tontolo izao. Et comme nous le savons tous, la richesse ne se réduit pas à l'argent, aux richesses matérielles, mais à tout ce qui revêt une importance dans notre vie. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Ah, mon rang social, ah, mon travail, mon avenir, ce que je possède, ce que les gens pensent de moi, et encore et encore. Tout cela, si un jour on nous l'enlève, on devient malheureux. Et des fois, on est considéré comme moins que rien. On est nul, on est inutile, rejeté par soi-même et par les autres. Mais la Bible nous dit que notre vrai trésor est dans le ciel. Et les biens ici sont des biens injustes ou des richesses trompeuses ou de l'argent trompeur, ce qu'on appelle le mammon, mammon de l'injustice. C'est comme ça que Jésus l'appelle, mammona tes adikias, mammona tsmar. Liko tukufena mifulu manomboka amin'ny andininy fasivitsika mahita an'izany. Pourquoi Jésus désigne comme des biens d'injustice l'argent, les richesses, nos habits, nos maisons, nos voitures, les biens que nous avons acquis ici sur cette terre? Pourquoi il l'appelle comme des biens d'injustice? Parce qu'elles sont données aléatoirement. Ou plus exactement, par grâce. C'est par grâce que Dieu donne ça à l'un et pas à l'autre. C'est par grâce que tu as reçu une intelligence supérieure à celle des autres. Pourquoi je suis plus habile dans les matières scientifiques que dans les matières littéraires? Et pourquoi je suis plus habile dans les matières littéraires que dans les matières scientifiques? Et pourquoi je suis plus habile dans les techniques ou dans d'autres choses encore, dans le maniement des instruments de musique, par exemple? Par grâce. Nous ne l'avons pas choisi. C'est par grâce que tu as été béni dans un domaine mieux que les autres. C'est par grâce que tu as reçu plutôt ce don que celui-là. Et ce n'est pas parce que nous le méritions, plus que d'autres, mais c'est parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu est miséricordieux. Et parce que Dieu veut que nous sachions en quoi consiste sa justice. Dieu nous l'a donné par grâce. Ça veut dire que nous l'avons reçu injustement, parce que nous ne le méritions pas. Ce que nous avons reçu sans le mériter, nous l'avons reçu injustement. Et c'est pour cela que Jésus appelle cela les biens d'injustice. Mais, parce qu'il y a un mais, ce que nous avons reçu injustement, et Dieu l'a voulu ainsi, par grâce,
sa justice, c'est-à-dire selon ce qui est juste devant lui. Nous avons bénéficié injustement afin que nous puissions exercer la justice divine. Alors qu'est-ce qu'il dit? Avec l'argent trompeur, avec ces biens d'injustice, faites-vous des amis. Et quand on parle d'amis, on parle d'amour. Ayez l'amour en vous. Tout cela, ce sont des instruments pour l'amour, pour témoigner de l'amour, pour manifester de l'amour. L'argent, qui pour le monde est un pouvoir, est source de pouvoir, pour Jésus est devenu un outil. Et pour ceux qui croient en lui, l'argent, le mammon, cesse d'être un maître. Il est devenu un outil entre les mains. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les biens qui ont le pouvoir sur l'homme. C'est l'homme qui doit avoir le pouvoir sur les biens. Mais quel pouvoir? Le pouvoir de l'amour. Pouvoir aimer avec tout ce que Dieu nous permet d'avoir, même injustement. C'est cela, notre raison d'être. Dia lazaina eto hoe aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Wow! Io mamoana tsy marina io zany ny lakile hidirana any an-danitra. Fa ahoana? Tsy hoe satria reto le mamoana reto dia hoentiko. Le nanaovanao soa taminy no mampiditra anao hoe avy midira. Zany no lazainy teny io. Hay le mamoana tsy marina, le mety lany. Natao azahoana sakaiza noho ny fanasoavana izay tanterahantsika. Indraindray ingentsika za mba nanao soa tamin'ny ranona, za mba nanao hanina tamin'izao, za mba nanao itsy, tsy mba misy mihitsy fisaorana, tsy mba misy fakasitrahana, misaorana Andriamanitra. Fa rakitra any an-danitra zany. Ary zany no ambaran'i Jesosy. Raha misy manao soa ianareo izy ka efa nahazo fisaorana, efa azonao ny mivali-pitia. Raha izany zany tsy tokony hisaorana. Tsy raiso ihany ny fisaorana, fa ataovy hisaorana an'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny hoe rendre gloire. Avereno amin'Andriamanitra ny mérite, avereno amin'Andriamanitra ny fisaorana, avereno amin'Andriamanitra ny fiderana, avereno ny aminy. Ka aza lavina ny fisaoran'ny olona. Raiso fa omeo an'Andriamanitra fahazatehirizina ho anao. Azy irery ny voninahitra. Azy irery. Aza manango-karena ho anareo ety an-tany, hoy ny taimatsika. Fa manangona arena anareo any an-tanitra. Ny tompony tsy milaza hoe aza manam-bola, na aza manana fananany. Ka raha misy manome anao dia lavo hoe tsy ilaiko ty fa ny Jesosy dia ampy ahy. Tsy izany ny tiany lazaina. Ny tiany lazaina dia izao. Aza angonina ho anao, aza finina ho anao, fa ento anasoavana, ento anompona ny tompo, ento anehoana fitiavana. Ary haintsika tsara fa io ny fehiny lalàna, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, ary ny fanahinao rehetra. Ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ay fitaovana ho amin'ny fitiavana. Ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny fitiavana ny hafa, ny vola aman-karena. Fa raha angononao anao ao io, dia manangona ho an'ny kalalao ianao. Manangona ho an'ny fahalevonana ianao. Dia hoy ny tompo rehefa mampianatra. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny arenany ianareo e. Tsy hainareo ny manompo an'ireo. Miaraka. Fa ny anankiray ho alanareo, ny anankiray kosa ho ekenareo. Betsaka nefa ny kristianina misabaka amin'io.
tiako ianao Jesosy fa tiako koa zao tontolo zao ka ngamba tsy hoe zany no lazany azy fa tiako ianao Jesosy raha manome ahany reto fa raha tsy manome ahy kosa ianao za tsy hideranao ary de betsaka ny midera satria nahazo ny soratra masina efa milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra misaora koa fa tsy nahazo mba efa nahita avy ianao ny hira hoe misaotra Jesosy fa tsy nahazo aiza ny soratra masina aiza ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra to filanane ny vavantsika to filan-javatra ne ny anompontsika ny tompo ka raha tsy omeny aiza kosa miangatra zao Andriamanitra aiza zao Andriamanitra zao noho izany indrindra baiko ny nomeny tompo tsy fanazavana tsy fampianarana zao omeny tompo zao c'est un ordre qu'il nous donne soit nous croyons et nous rentrons dans cet ordre-là ou bien nous refusons cet ordre donc nous ne croyons pas en lui tsy matoky azy aza manango karena ho anareo ety an-tany aza manango didene zany izy tsy miteny hoe ataovy ohatran'izao natandremo ihany aza manangona ary manangona kosa ho anareo any an-danitra mais c'est pas dans cet esprit-là que les gens d'aujourd'hui comprennent le christianisme. Le christianisme ne dit pas il est interdit de chercher de l'argent, de chercher de la richesse. Au contraire, c'est un don gratuit de Dieu. Refuser ça, c'est le refuser la grâce. Mais ne le gardez pas pour vous. Utilisez-la comme instrument pour manifester que vous aimez comme Jésus a aimé. Comment il a manifesté son amour pour nous? Il a tout abandonné. Il s'est dépouillé de tout. Imaginez un chrétien dépouillé par le Seigneur. Ah, il est injuste, notre Dieu. Non, c'est nous qui sommes injustes. Parce qu'il nous dépouille pour avoir plus de richesse dans le ciel. Et s'il nous couvre de biens, dites-vous bien que c'est pour servir et c'est pour faire le bien aux autres. C'est pour être au service de l'amour. Vous savez, dans la logique biblique, il y a toujours les pauvres. Et Jésus l'a dit. Il y aura toujours des pauvres parmi vous, quand Marie a lavé ses pieds. Il y aura toujours des pauvres parmi nous. C'est la logique biblique. Mais dans tout cela, il faut retenir ceci. Les riches le sont pour les pauvres. Les riches le sont pour les pauvres. Je suis riche parce que Dieu met devant moi des pauvres, des nécessiteux. Tout simplement. Et dans l'ancien commandement, aimez vos amis ou aimez vos proches comme vous aimez vous-même. Mais dans le nouveau commandement, c'est Jésus qui l'a dit. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Et c'est quoi cet amour? Il s'est dépouillé pour nous. Dans la logique humaine, dans la logique du monde, moi je prends d'abord ce qui me satisfait et le reste je donne aux autres. Ce n'est pas la logique de Jésus. J'abandonne tout pour donner aux autres parce que je les aime d'un amour infini. Et nous sommes tous, chacun, riches de quelque chose. Il y a toujours des pauvres, pauvres de ce que nous avons et de ce qu'ils n'ont pas devant nous. C'est peut-être de la parole, c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être des biens, c'est de l'amour aussi, des mots tendres.
c'est le pardon aussi. Comme il est dit, pardonnez de tout et à tous, comme vous êtes pardonnés de tout. Nous sommes riches, mais riches pour le royaume de Dieu. Ne soyez pas riches de cette terre, riches des choses de la terre, alors que vous êtes pauvres de la richesse du ciel. Alors, en quoi consiste la justice divine? Ce que nous avons reçu injustement, tout ce que nous avons reçu injustement, même moi. Il y a des millions de personnes qui voulaient être en France. J'ai eu ce privilège. Eux, non. C'est une richesse. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais pour eux? Et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Alors, la justice divine, c'est d'être un instrument de grâce aussi pour les autres. On a dit tout à l'heure, les biens, c'est pour manifester notre amour. Mais attention, comme Dieu l'a fait, comme Jésus l'a fait. Nous avons devant nous des pauvres. Il y a beaucoup. Mais des fois, nous choisissons qui mérite mon amour, qui mérite mes dons, qui est-ce qui mérite mon offre. Ce n'est pas de la grâce, les amis. La grâce, c'est quand on donne à ceux qui ne le méritent pas. C'est ça la grâce. Je ne le mérite pas, je l'ai eu. Alors je ne donne pas à ceux qui le méritent. Au contraire, je donne même à ceux qui ne le méritent pas. Et c'est la justice divine. Un tompo sambatra ny mangetay tany fahamarinana fa izy novokisana. Ony mpanao salamo raha mitombo ny arena aza anorenanao ny fonareo. Inona ny hevitro zany? Ny arena tsy marina satria arenan'ny tany aza ifikirana fatao fiasana ny mponan'ny tompo sy hanaovana soa ny namana dia hananarakitra soa any an-danitra ianao. Fa raha io ny fikiranao, raha io ny anorenanao ny fiainanao, inona moa zany ny fahombiazana, ny rehare, ny fierté hidedahana sisy ahoana amin'ny hafa, ho lanin'ny kalalao zany, ary ho lanin'ny miaraka aminy ianao. Ny tenanao maty antoka, ny rakitra any an-danitra vita. C'est un ordre que Jésus donne aujourd'hui. Parce qu'il sait que l'homme, par son raisonnement, va toujours en discuter. L'homme va toujours essayer de l'éviter. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen.
hira zay efa voatombo. Dia aoka izary zany fiadanana zany eo amin'ny akaikitsika isika. Asandrato ny fonare ho eo amin'ny tompo. Tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Izay koa ankehitriny tompo, dia miara manandratra ny feona ihany ka mifanajana lehibe ny deranay hoe fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny an'izy namandia anazy dia naray mofo izy. Ary efa nisaotra dia nivakiny ka hoy izy, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao hoe ho fahatsiarovana.
dia arak'izany koa kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotroa amin'ity anareo rehetra fa ity no raha dia ny mifanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra zao no atao fahatsiarovanahy na ovina misotro fa na ovina nareo mihinana tony ny fitony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo manam-piara. Mipetraka ny fiara. Ako hivavaka isika. Misotranao izay Andriamanitra lalay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ankehitriny raha io ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany ray izay. Ankehitriny raha io adino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka nanay firaisana tokoa amin'ny tomponay amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no aharianao, hamelomanao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra miaraka ny fiangonana. Re Jesosy Kristy Tompo izay tonga eto anatrehanao mba hiombona amin'ny latabatra masina dia mangataka aminao mba hampasinao aminao tahaka ny sampanao ny voaloboka. Ampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay izay fimonona ianao izay zanaky ny raisika no finoanan'i Jesosy Kristy. Ary izany no ahafahantsika miara-manonona ilay vavaka nampianariny antsika manao hoe rainay ao izay fianarana ho amasina ny tonga ny fatakana tao any sisatolao ety an-tany tahaka ny mianatra noho ny izy azy ary amanana tahaka ny ny fanasan'ny tompo, ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia asa fanompoana iombonana, maneho ny firaisana, maneho ny fiombonana. Tsy misy andeha indray fanasan'ny tompo androany fa mila an'izao andeha indray fanasan'ny tompo anehoako ny firaisako amin'ny tompo sy ny firaisako amin'ny mpiray finoana amiko. Ka ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika rehetra izao na dia samy hafa azy na dia maro azy dia tena iray ihany satria samy nandray avy tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia ny ranony famelan-keloka izay nandraisantsika tsiraray avy famelan-keloka ary ahafahantsika mamela ny heloka ny namantsika na iza na amin'inona na
hoy ny tompo efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra dia manao ny rehefa voatondro isika mahazo mipetraka ny tsy paray fanasan'ny tompo ary dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka rehefa tafaverina ity ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy ny sotro amin'ny kapoaka isika ataontsika nira zay efa voatondro. Oh
fahatserovana. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay dia eo aminareo mandrakarivany ny fiadanana. Ataontsika hira fisaorana ny fahenina amby enimpolo sy roanjato. Ny komite sy ny mpitandrina dia faly miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao ry havana ny vaovao ho antsika anio, vaovao nasionaly, sampana iraisana vehivavy kristianina. Ny sampana vehivavy kristianina iraisana dia faly mampandre antsika fa ny journée récréative 2025 izay anasana ny rahavavy rehetra ao amin'ny tompo eto amin'ny FPMA dia ho tanterahana ny sabotsy 12 oktobra 2024 manomboka amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva ao amin'ny église Sainte-Émilie de Vialard any Marseille. Ny andinindininy dia ho alefa amintsika tsy ho ela koa dia fandrioten'izao aza ny daty. Vaovao mahakasika ny tafo misy antsika. Fanentanana fanefana didy. Mitohy hatrany ny fanentanana antsika amin'ny fanefanany adidin'ny mpandray izay anisan'ny fanekenana ataontsika teo anatrehan'ny an'Andriamanitra sy ny fiangonana. Ny anao izay azo atao amin'ny fandavoriren'ny adidin'ny fiangonana ara-bola. Fifidianana diakona 420 720 sy 2. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka ahy ary izay toerako dia aoko no itoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalazy azy ny iray. Jaona 12:20. Misokatra ny fisoratana anarana amin'ny firotsahana ho diakona mandritry ny 2 taona manaraka 420 sy 720. Afaka manao izany eo am-piravana na manatona ny mpitandrina hatramin'ny 12 oktobra 2024 sasakalina isika. Azo atao ny manolotra anaran'olona rehefa manaiky ilay olona avy noresahana izany. Ny fifidianana dia atao ny alahady 12 oktobra 2024 sy 2. Toy ny mahazatra dia misy ny entretien miaraka amin'ny mpitandrina mialohan'ny fifidianana. Isy fanaovaozana ny lisitry ny mpandray noho izany manomboka izao ka hatramin'ny herinandro mialohan'ny fifidianana. Koa antsika rehetra izay mbola tsy nanefa izany dia misy formulaire afaka alaintsika ire-piravana alefa amintsika ihany koa amin'ny alalan'ny email izany tsy aorinatsy. Ny fanadiovana ny trano fiangonana, ny tompona anjara ny fanadiovana anio dia ny SVK sy ny SLK. Toy izao ny diarintsika ny fanompobeovana hatramin'ny 1 aogositra mandritry ny fialan-tsasatra dia manomboka amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny Vieux Temple
ary fidirana iray ihany no ataontsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misy fanentanana ry havana mahakasika ny zaikabe FPMA izay ho ataontsika amin'ny voalohan'ny volana sy faharoan'ny volana novambra 2024. Marina fa isika faritany Atsimo andrefana no mandray ny zaikabe amin'ity taona ity. Zaikabe izay ihaonan'ny tafo FPMA manontolo sy ny fiaraha-mivavaka, ary izany dia atao any La Grande Motte any amin'ny Les Cyclades ny voalohany sy faharoan'ny volana novambra. Amin'io andro ihany koa, amin'ireo andro anankiroa ireo no ankalazantsika ny 15 taona ny FPMA. Fotoan-dehibe noho izany entsika isaorana an'Andriamanitra noho izay taona maro nomeny ny fiangonana izay mbola nahafahan'ny fiangonana ny joro, ary dia fotoana ankalazantsika anazy koa anatin'izany. Misy fandarana maro izay atokana amin'io ho an'izay mbola tsy nandeha, misy fanompom-pivavahana fanombohana, misy karazana fampianarana isan-karazany, karazana atelier ho an'ny isan-tsokajy taona, ary izay tena manefy antsika, ary misy fizarana ihany koa ao anatin'izany, ary dia mampirisika antsika ho tonga amin'ireny fihaonana ireny, fa sady fijoroana vavolombelona no mahazo ihany koa tsika ao anatin'izany. Ary ny tenin'Andriamanitra izay hitondrana ny zaikabe dia ny teny filamatry ny FPMA amin'ity taona ity ihany dia ao amin'ny Hébreu 12:1. Koa dia entanina isika soratra anarana efa misokatra izany, ary farana amin'ny 1 ny volana septambra. Eo amin'ny sarandasy ny olon-dehibe dia 720 euro, 144 euro, ny étudiant 120 euro, ary ny ankizy 10 ka hatramin'ny 12 taona dia 90 euro. Marihana fa misy facilité de paiement ho antsika, azontsika atao zany mandrotsaka dian'izao mandra-pahatonga ny faran'ny taona, mandrotsaka intelo farafahabetsany amin'io sarandasy io, fa manatona ny diakonina izay mila izany, ary amporisihana hatrany itsika iombona amin'ny rahavavy sy anadahy rahalahintsika eo amin'ny tompo amin'ireny fihaonana ireny, fa tena mahasoa no sady mampitombo antsika. Ny fiangonana dia mikasa akakara 50 place raha feno moa izany, fa raha tsy feno dia tsy maintsy manao covoiturage zany isika, fa ny 50 place tsy maintsy fenoina aloha, dia izay vao tsika vao afaka makakara. Ka dia fandrioteny izao ny daty, ary arak'izany atsika atao ny misoratra anarana any amin'ny formulaire efa nalefa amintsika, mbola averina alefa amintsika ihany koa, eo am-piravana ihany koa afaka misoratra any amin'ny diakonina isika. Ny fanentanana faharoa ry havana dia mikasika ny fifanankalozana pilipitra amin'ny volana septambra. Araka ny efa nampitaina tamintsika dia misy fanankalozana pilipitra amin'ny tafo-rahavavy FPMA La Réunion sy isika eto Fatsana, eto métropole, ka i pasteur Radoniaina mivady no amangy antsika aty Toulouse zany, manomboka ny 3 ka hatramin'ny 9 volana septambra. Ao anatin'izany dia misy programa maro satria famangina ilay izy dia tena isika fiangonana no mandray ny pasteur mivady, ka dia entanina isika tena ho tonga maro amin'izany, satria hitondra ny traikefany izy mivady, ho ampitainy amintsika ihany koa ny izay afatry ny tompo nomeny tompo azy ireo ho antsika ao anatin'izany. Ka dia ny programa ny sabotsy zany amin'ny sabotsy 9 septambra amin'ny 3 ora eto amin'ny Vieux Temple, antsoina isika rehetra fiofanana misokatra ho an'ny fiangonana manontolo, ary arahana collation agape mba hiarahantsika miombona amin'ny pasteur Radoniaina mivady, satria tsy fotoana afaka ohatran'io zany ahafahantsika miaraka miombona hoe miara-misakafo amin'izy ireo. Ary ny alahady dia 7 septambra dia amin'ny 3 ora sasany ao amin'ny Temple du Salin fanompoam-pivavahana, ary ny pasteur zany no mitarika izany sy mitory-teny. Dia ao anatin'izay efa misy ny fianakaviana izay efa vonona handray azy ireo, ampiatrano azy ireo, ary dia isaorana etoana izay fianakaviana efa vonona handray. Etoana kosa dia manao antsoava ho an'ny raha misy olona afaka aka azy ireo sy anatitra azy ireo any amin'ny gara zany, gara Matabio, dia ny amin'ny fahatongavany ny 3 sy ny fiverenany le 8 dia afaka manatona ny vondron'asa sosialy. Dia mangataka olona ihany koa ampanao visite azy ireo, visite ny Toulouse,
mba mandehandeha zany a fa tsy hoe mijanona ao an-trano foana izy ireo fa mba mahita mba hoentsika mijery ny tanànany Toulouse. Dia ao anatin'izany a misy zany ireo fianakaviana efa handray a hamangy ireo fianakaviana ireo izy ireo, fa raha misy fianakaviana maniry ho vangina hoe tena mila fampahirezana dia afaka manatona ny tenanay na ny diakona ianareo ao anatin'izany. Dia misaotra indrindra niaritra hatramin'ny farany ary eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia mbola manatitra ny fiarabana araka ny fanaontsika dia arabaina manokana ireo vahiny sendra mandalo amin'izao fotoam-pialatsasatra izao moa dia misy foana zany, ary ireo koa izay tonga ka onona eto Toulouse, ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatana mba hitsangana. Dia faly zay mandray anareo ary miaraba anareo tonga soa eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Inonay fa ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra no tatana anareo, kanefa dia isaorany manokana ianareo tsy nihafahafa niaraka taminay tamin'ity alahady ity, ka ny feonareo niaraka tamin'ny feonay, ny aingam-panahinareo niaraka tamin'ny aingam-panahinay, ary ny fanotronanareo ara-batana zany rehetra zany dia nampahery anay dia isaorana indrindra, ankasitrahana indrindra. Dia mitsodrano anareo zahay, ny tompon'ny fahasoavana ne hatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto, na hitoetra anareo na andalo, ary mbola hitantana anareo na aiza na aiza, ary hatanteraka ny tsara rehetra ao amin'ny fiainanareo araka izay ireniny fonareo ho voninahitry ny anarany. Dia tsarovy a fa na oviana anareo no mandalo eto na mitoetra eto, misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Misaotra indrindra tompoko, makasitraka, mahazo mipetraka nareo. Misy moa ny tonga ary misy koa ny andao, ka andeha hiverina marimarina kokoa dia todo any amin'ny île La Réunion, ny avantsika Oakline izay ao anatin'ny SVK, araka ny fanaontsika rehefa mampandre izy dia tsofina rano manokana ary dia koa atao veloma eto anivon'ny fiangonana. Mangataka anao mba hiakatra ity tompoko azafady. Manoloana anao ny fiangonana, sady faly ny malahelo, faly satria inonay fa fikasana ary ataontsika hoe eritreritra tsara no mitarika anao any amin'izany nosy La Réunion zany. Malahelo koa nefa ny lozanao, indrindra ny sampana SVK izay efa zatra anao nandritry ny taona maro. Ka ny teninay dia ny fisaorana tamin'ny fiaraha-miasa teto amin'ity fiangonana ity nandritra izay taona maro zay, ary maniry indrindra ny mbola tohizan'izany hatrany any amin'ny toerana izay isy anao, satria ny fiangonan'Andriamanitra dia misy naiza misy FPMA rahateo any La Réunion. Ka dia nitsodrano tranainy indrindra ao amin'ny soratra masina izay nibaikon'ny tompo any Arona no entinay nitsodrano anao, dia antsoina hoe tsodrano aronika, hita amin'ny boky nomery moa zany. Dia hitahy anao anie ny tompo ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao anie ny tompo ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie ny tompo ka hanomenao fiadanana. Zany tokoa ny faniriana rehetrarehetra, mba ho fiadanana no hiara-dalana aminao ary hametraka anao any amin'izany île La Réunion zany. Marika zany fanaovam-belomo zany, na dia eo aza ny alahelonay dia hitehaka izay fiangonana. Azo mipetraka ianao. Ny alahady voalohan'ny volana tahaka izao koa dia tokantsika hiarabana manokana ireo zokiolona. Marihana eto fa ny zokiolona eto amin'ny fiangonana dia misoratra anarana satria tsy terenina ho atokana. Kanefa ny zokiolona rehetra kosa izay misoratra amin'ny boky mpiangonana dia tsarovana manokana ny voalohany ny alahady voalohany manaraka ny volana izay tsingerenan'ny taona naterahany. Misy 4 mirahavavy izy no nakalaza ny tsingerin-taona naterahany tamin'iny volana Jolay iny.
ao ramatoa isan'izany a lalandremampianina vadin'ny pasteur Dezy io tsy eto amintsika izy a fa inona fa manaraka izao fotoana izao na manaraka azy amin'ny rediffusion. Ao koa ramatoa Randrema Efasoa Brigitte izay tsy manatrika antsika eto a fa inona fa manatrika amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Ramatoa Rakotobe Saondra Lalao tsy fantatro raha ao ianao a mitsangana tompoko ry erinry izy a. Ary ramatoa Ravelonjato Lydia ao ve Lydia gamba tsy eo izy. Dia faly ny fiangonana manontolo miarahaba anareo. Nahatratra indray ny tsingeritaona nahaterahanareo fahasoavana zany. Fitahiana lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Ary satria ilay tompo iombona antsika nitahy anareo, nitahanay koa. Miompy mpifaliana aminareo koa zay. Miompy mpisaorana aminareo zay. Ary indrindra mirary ny soa rehetra ho anareo zay. Ny salamo faraika amin'ny fitopolo no indramiko. Satria misy vetsovetsom-po ny mpanao salamo ao. Ary zany no zaraina aminareo. Sady maneho ny toloko amin'Andriamanitra, no maneho koa ilay fahatsaran'Andriamanitra azo iankinana, azo ianteherana, raha mbola mandalo eto amin'ity tany ity, izay nametrahany antsika isika. Hoy ny salamo faraika amin'ny fitopolo ny andininy fahadimy sy fahaenina ary ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa ianao ny fanantenako ry tompo andriananahary eo. Ianao no itikiko atry ny fahakeliko. Voateraka dia nitehitra taminao. Mbola tany amboaka aho, efa mpiaro ahy ianao. Ianao lalandava ny fiderako. Efa antitra aho ankehitriny, nefa azafoy Andriamanitra. Engane ka ho afaka hanambara ny asanao mahery vaika sy mahomby amin'ireo taranaka manaraka rehetra aho. Ary dia izany ny irin'ny fiangonana manontolo anareo. Mba ho tratry ny ela indrindra, azahoanareo misaotra an'Andriamanitra, azahoanareo misitraka isan'andro koa ny fitahinana manana ambiampy. Ary azahoanay midera ny tompo hatrany hatrany noho ny fitahina raisinareo avy amin'ny isan'andro. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitray, pahary anay ianao sady mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Derainay ianao fa tsara ary ny fahatsaranao, mihoatra lavitra noho izay nay ambara sy eritreretina, ary hainay apetraka aminao. Tompo, misaotra no reto zokinay, ray aman-dreninay reto, no tahinao ary nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany. Fahasoavana lehibe avy aminao zany, fitahim-panahy lehibe zany, famindram-po lehibe. Isaoranay ianao, derainay ianao noho ny fitiavanao tsy miova. Ary dia mangataka aminao zay, ny etaetam-pon'ny mpanao salamo ane, ho tanterahanao amin'izy ireo koa. Ianao le efa nanankinana azy hatrany am-boka. Ary ianao efa niaro azy, nitantana azy, mahatratra izao taona izao. Tompo, aza mahafoina masaraka azy ianao. Ary meo azy isan'andro, ny anjara fitahina avy amin'ilay mpanao soa ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ary dia angatanay indrindra, ninona eritreritra tsara, ninona faniriana, ary indrindra ny etaetam-po rehetra, izay tianambara ny asanao tsara eo amin'ny taranaka. Ambininao ane zany, ary ho fianonao amin'ny fiadananao ny andro rehetra sy ny taona mbola menao azy ireo. Matoko zany zay no ny anaratsoan'i Jesosy, ary dia derainay sy ankalazainay ny anaranao, ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Isika kosa dia mitehaka maneho ny fiarabana azy ireo sy ny firarintso ho azy ireo. Mahazo mipetraka ianao. Tsisy adinoko dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika izao ry havana. Ny fanatitra na ny rakitra dia fomba fanehoana amin'ny fomba hita maso ihany, fa tsy izay ny mahafoka ny fanomezana rehetra ho an'Andriamanitra. Kanefa kosa tian'Andriamanitra zany mba homentsika mifotsika manontolo, ary tian'Andriamanitra mba ho fanehoantsika ny fanakasitrahana azy feno, ka tsy ny madinidinika sy ny mitaigataiga-paosy ihany nanehoantsika ny fisaorantsika ny tompo, fa ny tsara indrindra. Dia tsaroa fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Ataontsika ny hira izay efa voatondro, ary dia tsaroa fa misy ahafahantsika mandoa amin'ny alalan'ny carte bleue, amin'ny alalan'ny panier connecté ety aloha.
ataontsika ny hira voatondro. Mbola hivavaka tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy-masonao, atolotra ianao ny tera, ny haja ary ny voninahitra, fa mendrika izany tokoa ianao. Noho ny fahasoavanao, ny fitiavanao ary ny fahatsaranao no nahafahanay natateraka ny fanompoana masina izay nataonay teto androany. Misaotra koa noho ny fanatrehanao ary mankasitraka indrindra ny amin'ny tenja nampitondrainao ny mpanomponao anay androany. Hoy ianao hoe miary aza miary arena ho anareo ety an-tany fa manangona arena ho any an-danitra. Tompo omeo anay ny hikatsaka amin'ny fanjakanao ary ino ihany koa fa ianao dia manome anay izay rehetra ilainay ary fantatray fa mandalo tokoa izao fiainana izao, fa hoy ianao hoe izay manao ny sitraponao no maharitra mandrakizay. Entinay mivavaka aminao Tompo, ny FPM manontolo, ny tompona andraikitra isan-tsokajiny ary ny asa rehetra izay napetraka ao ho fambatsoana amin'ny fanjakanao. Apetrakay aminao ny vina fitrandrahana mpitandrina matianina. Mangataka aminao izahay mba handrahanao mpanompo tsara sy sahaza ho an'ny fiangonanao. Tonononay manokana ny FPM Toulouse. Apetrakay aminao ny vina trano fiangonana.
Ianao izay efa niasa sy nametraka izany fikasana izany taty anatinay. Ianao no mbola hatanteraka izany araka ny teninao sy ny fotoananao ahatanteraka ny sitraponao. Mivavaka koa izay Tompo ny amin'ny fikarakarana ny fandehanan'ny pasteur Élisée amin'ny retraitiny. Apetraka aminao ny fiainany manontolo, ny ankohonany, ny asa fanompony ary indrindra koa ny fahasalamany. Mitondra mbavaka izay Tompo ireo namanay rehetra izay tsy mba afaka niaraka taminay teto androany. Ianao mahafantatra ny antony, ny fitahianao mananamby ampy anie ary koa afaka mizara ho an'ny rehetra, hirotsaka ao amin'izy ireny tsirairay avy. Ireo marary Tompo, n'aiza n'aiza misy azy, hitondray fanasitranana, fongoro ny fototra aretina, esoro ny fanaintainana ary indrindra koa sitrano ny fanahany. Mivavaka koa izahay Tompo ho an'ny Madagasikara tanindrazanay. Fantatrao Tompo ny zava-mitranga any amin'izao fotoana izao. Misy ny aina maro nafoy noho ny fanampozinana. Jereo ary ampahirezy ireo fianakaviana namoy malala. Tsinjovo Tompo ireo malagasy maro izay miaina ao anatin'ny fitaintainana noho izany. Maro Tompo ny tiana angatahana aminao, nefa fantatray fa ianao ilay mahafantatra izay mahasoa anay ary mahay manome lavitra noho izay angatahanay. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izao vavaka izao. Saotra Tompo. Amen. Dia mamarina izao fotoana izao fikariavana, ataontsika mpitsangana ny hira izay fa voatondro mialohan'ny afatra sy ny tsodrandro.
tanombina tao manak'izay amen ary antsika mandeha ny fiadanana ka manombono tokony fifaliana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny